lafo ny famotsim-bola sy ny fanaovana politika dia manana ny ambarany tarehy jeneraly samy finina ho azy dia mbola azo atsaraina hatrany lalana misy mba hahafahana manatsara izay fampiasam-bola enivo ny antoko politika eto Madagasikara ireny. Marc Antoine sy Tsirakotoarsan hatrany no mitatitra ny vaovao. Tsy maintsy famotsim-bola ny ao ambadika na izay na zay manana ny voalazanao hoe tokony hisy ny rahama famatsiana ny asan'ny antoko politika tsy akanavaka io ary zay fijerana modiny atsika mikasika ny antoko politika dia mety azo tao foana ny manatsara ny lalàna zany ka ahafahana mahita mazava ny vola mihodina eny anivon'ireny antoko politika ireny amatsiny na ny asany andavanandro na ny mety asa sy ny fandaniam-bolany ao anatina fampelezan-kevitra. Efa misy hoe ihany lalàna fa azo atao foana ny manatsara an'ireny rehefa te hizotra makany amina mangarahary sy indrindrandrindra miala amin'ny hoe mety fidirana famatsim-bola zay tsy fatapototra na tsy ara-dalàna ny neviany anatina asa fanaovana politika. Ho an'ny samifinina manokana dia le mikasika ny famatsim-bola ny asa fampiroroana ary indrindrandrindra ny famotsim-bola zay no anjarany io tsy